Dia mbola pitsikitsikina hatrany ny orabanantsika mpanaraka televizionna malagasy amin'ity fatelo amby roapolon'ny volana aogositra 17 sy 2020 ity. Mikasika ny mandrafitra ny mety toetrany antsika dia ny analefaka tanteraka raha mikasika ny alisay manokana zany hoe somary maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ary ahitana fiakarana avokoa ny maripana. Raha ny toetrany andro raha pitsy maraina araka zany dia somary mbola ahitana orana tandrifondrahona alo amin'iny faritra Atsinanana sy Iorombe iny somary andrahona kosa ny andro raha hoan'ny faritra Savasy Analanjorofo ahitana andianjavona ny voamaraina raha hoan'ny faritra ampovoantany sy ny ilany Atsinanana ary omaina raha hoan'ny faritra Sisy. Ny torakandro kosa dia mbola mitretratrany le orana tandrifondrahona amin'iny faritra Atsimo Atsinanana Iorombe mahazo ny ilany Atsinanany ampovoantany iny mbola mandrahona kosa raha hoan'ny faritra Sava omaina raha hoan'ny faritra Sisy. Mikasika ny maripana voavinavina dia 13 degré Celsius vakina karatra ny ambandrindra manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 araka izany raha hoan'ny faritra ampovoantany mihoatra ny 17 avokoa raha hoan'ny morotsiraka rehetrarehetra. Ny maripana ambondrindra voavinavina moa dia tany amin'iny faritra Mahajanga iny 13 degré Celsius manodidina ny 120 ka hatramin'ny 320 amin'ny faritra ampovoantany ary 520 ka hatramin'ny 30 raha hoan'ny morotsiraka rehetrarehetra. Raha mikasa ho any amin'ireo tanàn-dehibe ivelan'i Madagascar moa ianao dia somary maina ny andro amin'ny ankapobeny fa somary mandrahona kosa izy raha ho an'ny Nairobi sy Bangkok. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagascar ahitana orana tandrifondrahona avokoa Maurice, Comore, Seychelles omaina ny andro raha ho an'ny La Réunion. Dia izay ary tompoko nazo tolotra anao raha tamin'ity anio ity manasa anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.